Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny Logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Helena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly nofantenana toy ireo hanim-pitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena eto am-pijerena le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsany fatelo ambe folo ny volana aogositra taona 2024 amin'ny fitora sasany izao tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika indray ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ireto ny lohateny ho an'ny le JT. Anomboka tsy ho ela ny fanamboarana ny lalan'ny atody mampitohy anam-panitokana sy an-tanety be Mahazaza any amin'ny komina ambanivohitra Mahitsy. Fa tsy mahazo mandray anjara ny fampelezan-kevitra ireo minisitra hoy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana araka ny fangatahana fanazavana avy amin'ny Prime Ministre. Efa vonahiatrika ny fanadinana CEPE atao rampitso avokoa kosa ireo mpiadina izany. Lakana iray indray no rendrika navadiky ny rivotra ny farany herinandro teo tao Katsipy, 7 no maty, roa tsy hita ary 12 no avitra Soamantsara. Any ivelany dia nipoaka ny toeram-pitobinana fitaovam-piadiana iray tao Idilay Baosy Rio Malalahady 730 ireo olona maty vokatr'izay. Ary any Teroanina kosa indray dia nitrangana aitrano tao amina hôpitaly iray androany maraina marary 7 no namoy. Falitafaraka aminao tompoko lasy tompoko vavy ary asainay anao anaraka ny le JT hatramin'ny farany. Tombontsika avy hatrany amin'ny fanamboarana fototrafitrasa sy vaovao ara-politika ny le JT ho any androany. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Anomboka tsy ho ela ny fanamboarana ny lalan'ny atody, ilay lalana mampitohy anam-panitokana sy an-tanety be Mahazaza samy ao anatin'ny komina Mahitsy. Efa nampanantena ny amita izany filoham-pirenena ny taona 2012 ary tanteraka izany amin'izao fotoana izao ny fiara-miasa ny fitondram-panjakana malagasy ny gouvernement tasinoa anatsara ny fiariana ireo mponina mivelona amin'ny fivarotana atody sy fitaterana vokatra hafa hoeny an-tapon'ny tanàna Mahitsy ny fahavitan'izao fotodrafitrasa lehibe izao. Rindra Tahiry sy Anjara Kotonoraina mitatitra ny antsipriana izay. Fanamboarana ny lalana amin'izay fisy 20 kilometatra mampitohy anam-panitokana Mahitsy ny komina ambanivohitra an-tanety be Mahazaza. Ity no iray amin'ireo fotodrafitrasa lehibe ho tombotsoan'ny mponina apetraka eto amin'ny distrika Nambohidratrimo. An-tanety be Mahazaza no mamatsy ny 700 amin'ny atody ho an'ireo faritra maro eto amintsika. Noho ny fahasimban'io lalana io anefa 700 amin'ireo no vaky mandritra ny fitaterana. Manky ny fotsiny ny fahasairana ireo mpampiasa lalana satria mikisilasily ity lalana ity ary vitaina anatin'ny ora iray sasany halavirana 7 kilometatra monja. Andriamanitra tompoko, ity zany le bisikileta itondrana ronono ty. Ay, dia raha eto nareo mandeha makany zao dia 6 kilometra. 6 kilometra makao Mahazaza. Ay, dia io zany ianao efa azo manateny ianao zany afo vita ny lalana, vita tsara ny lalana. Dia zany ndray teny aminara hoe tandre indray ara sao mandeha mafy zay moa zany tsy dia hoe lavitra ihany fa somary akaikaiky ihany ety amin'ny toerana ty nefany raha lalana tokony izoranay tokony fiefakatiny
lasa any any atsasakadiny satria le lalana ratsy a mitondra entana konko zay mitondra entana bicyclette dia tena sahirana mihitsy satria ratsy le lalana ka izao zany zay manatena satria mba ho vita ny lalana mety mba hoe afaka mba finaritra konko ny vahoaka tena matsiaro sahirana satria ratsy le lalana tontontona be dia na fitondrana mivoka tsara sahirana ampony faly tena faly raha vita ny lalana sahirana mihitsy na mitondra mivokatra na mifandehanana fotaka be ty rehefa avy ny orana fa amin'izao fotoana izao zay satria hoe amboarina ny lalana dia tena faly mihitsy zay satria afaka mifaseranana ny taona 2024 nampanantenany amin'ny tana izany ny filoam-pirenena Ery-Ajanarymampianina na dia tsy mora zany fikarohan'ireo anohana nitetika safanamboarana ny lalan'ny atody dia namaly ny antso ny fitondram-panjakana sinoa fa namby lehibe ny fanatanterahana izany hoy ny filoha satria fampanantenana efa nataon'ny vahoaka ka tsy maintsy tanterahana ny fanamboaran-dalana raha teo hipaka avy hatrany amin'ny fiainan-drom-ponina miaina eny fotony azo tombony manokany anareo noho ny faharetanareo fa mba tiako tenenina anareo faharoa dia zao manampy zany faharetana izany mila fotoana ny fanaovana foto-drafitrasa aza mety atositosiky ny olona hoe faiza le lalana maninona tsy vita ny lalana ho avy izy io ary tsy lalana felalana kely tsy lalana izy fotaka intsony tsy lalana rafidrafitra mora simba intsony fa lalana mateza lalana mafy lalana goudron hitatsika eo amin'ny sary io ary eo anatin'ny 7 kilometatra nanao tanterahantsika azany zavatra izany zany mafaliana hita tanora marobe sy ankizy marobe amty androany ity ho anareo rankizy ho anareo ry tanora nanaovan'ny filoham-pirenena foto-drafitrasa fototra mafy mateza istrany rehetra zany foto-kevitra etsika narenana ny firenena tsy zavatra tapitapina fotsiny eny amin'ny lalana namboaritsika fa tena fanamboarana fototra ho anareo sistranareo tsy vaovoalohany amin'ireo foto-drafitrasa lehibe mikendry ny hampandrosoana ny distrika Nambohidratrimo nitetika sanarenana ny lalan'ny atody samy tsy nisy atao ankilabao avokoa ny sehatra ny fahasalamana ny fahazona herinaratra sy ny maro hafa ho an'ireo komina maromaro tao anatiny zavatra vitanao teto dia maro latomboko tany vato izany seranam-piaramanidina lalana kasika ny fitrandrahana ny vato sarobidy notoizanao izany tany amin'ny farantsana nataonao izany tamin'ny lafiny rehetra trany avaratra trany atrimo ka rahafaly anareo mponina Nambohidratrimo dia mitiafa mafy be aloha zava-dehibe ny fifaneraserana raha tafaresaka matetika aminao Andriamatofiloha dia mamerina foana ahoana le lalan'ny atody ahoana le lalan'ny atody dia hoy ianao hoe za monsieur le député rehefa miteny zavatra dia manatanteraka soana an'Andriamanitra fa manomboko izy ty tsy voatanisa ny zavatra nataonao rehetra teto maro vavolombelony mpiasa olony banga voavadika ho arive eto ny andro raha hitanisa itsika ny zavatra maro be ka hoy aho hoe mahaleva malasana Andriamatofiloha raha totaly ireo foto-drafitrasa nentin'ny filoham-pirenena eto aminareo makany amin'ny renivohitra reo dia efa any amin'ny 100 tapitrisa dolara 600 millions de dollars ho anareo vahoaka ho antsika vahoaka ho an'ny firenentsika ho an'ny distrika anareo tompoklastompa nanaovantsika an'izany mahaiza mikarakare tsy laza hoe mahaiza makasitraka fa anao no anaovana an'izany foto-drafitrasa rehetra izany ka mahaiza mikarakara an'ireo foto-drafitrasa ireo mba tsy hompitena ireo satria tena hitondra fampandrosoana ho anareo taratra ny fiarana misandratra ireo zava-bita maro ireo hoy ny filoha Ery-Ajanarymampianina
tsy ho vita irery anefa izany fa mila ny fanohanandreo vahoaka resy lahatra fa tsy vahaolana vonjy-maika no ilain'ny firenena fa vahaolana maharitra noho io indrindra dia fanamby maro mbola hapetraka sy ilain'ny filoha ny fananany rehetra ambopo iraisana efa mandroso amin'ny ilanany fanapaha-kevitra isika amin'ny alalan'ny fifidianana maiza mijery ny hoavy firenentsika ao anatin'ny toe-tsain'ny fisandratana maiza manome tanana ho an'ny fampandrosoana maiza manana izay ampipo iombonana ampandrosoana ny firenentsika jereo ny zavatra misy eo manodidina anao marina fa mbola tsy tanteraka ny zavatra rehetrarehetra fefa miaraka isika izao manatanteraka ny nofinofinao eo amin'ny lalana eo amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy fanabiazana fahasalamana herinaratra fambolena sy ny sisa sy ny sisa zany ny fanampitsika androany amy antso anao miaraka anao fanambo amin'ny noavy fanambo amin'ny fampandrosoana satria ao an-tananao lakle anatanterantsika an'izany zavatra izany ka iegane izao fanomboantsika ny fanamboarana ny lalan'ny atody izao dia mba tena hitondra fampandrosoana ny firenentsika totosa androany teny amboy milemaka mahitsy ny fametrahana ny vato fototra namboarana ny lalan'ny atody orinasa sino maromaro no ifandrimbona hamita izany ary fanampina maimaim-pona tsy misy takalony taorian'ny fifandraisan-dahatra ny fitondram-panjakana rotonta no atao nampanantena ny anohitana ny fampandrosoana amin'ny distrika n'Ambohidratrimo amin'ny ilana andrefa ny komina mahitsy ihany koa ny filoham-pirenena dia ny famitana ny lalana amin'ireo tanàna sompotry ny Voatabia sy ny fiompiana landy amin'ireo tanàna voakasika izany eny an-toerana. Ny lalany atody moa izay mirefy eo amin'ny 9 kilometatra mahery kilo eo mampitohy amin'ny mahitsy sy ampanotokana ary antanety be mahazaza mpamokatra atody betsaka indrindra ny komina Ambohidratrimo sy mahitsy 700 ny atody mitobaka manerana nosy dia saika avy any avokoa saingy nampahafolo mivokatra dia potika anaty fitaterana no aritsiny lalana izay tombony lehibe izao asa fanamboarana ny lalany atody fanomezana 30 tapitrisa $, avy fanjakana sinoa nantetrana ny tetikasa ity fa koatra ity dia tetikasa maro no efa natomboka sy notokana ny filoham-pirenena Rajaomampianina isan'izany tany Ambovimbe. Akoatra ny tranobe ny tanora dia nanolotra foto-drafitr'asa hafa ho an'ny mponina any Ambovimbe ihany koa ny filoham-pirenena Hery Rajaomampianina isan'izany fanitarana ny toerana andraisana tanana ireo vehivavy voan'ny aretina Mamanilava hatreto dia mahatratra 700 ireo vita fandidiana maimaim-pona fanadiadiana. Voatery nampiasa trano ilay taloha ny hôpitaly Monjajony eto Ambovimbe satria tsy naharaka ny hevitra nandraisana ny tanana ireo vehivavy tratran'ny aretina Mamanilava. Ny vanefa izay olana izay amin'izao fotoana satria nitarina ny toeram-pitsaboana ka mahazaka marary mahery ny 3 avy amin'ny Japon ny famatsim-bola ary ny UNFPA kosa no nanatanteraka ny asa. Rehefa ela be zany le lohan'ilay zaza no raikitra aty amin'ny basenosena le taolana aty ambany dia voatery ao le tatavia dia rehefa voatery ela le tatavia dia tsy mahazo lalana dia miasimba ny tatavia miasimba koa le mahavehivavy dia lasa mifandray zany le tatavia sy le mahavehivavy dia lasa mandeha aty amin'ny mahavehivavy azy le pipi ka amin'izay fotoana izay izy tsy voatazona intsony fa dia mandeha ho azy ary ny fitsaboana izay ray ihany dia ny fandidiana. Zahay zao ka tena tsara fa tsy nanatina taloha zany fa taloha nandehako azy avao fa hena zao fa manafovay mba tagnazy zany ty namahay agny mba ho avy aty fa nididiana zany zahay anazy zao fa tsy misy raha tahora. Nisany koa ny fanolorana ny lalana vita rarivato mirefy 3 kilometatra teto atampon-tanàna Ambovimbe ary efa azo ny famatsim-bola ka hanomboka tsy ho ela ny fanamboarana ny lalana vita amin'ny tara na goudron any Fort Dauphin makatỳ Ambovimbe. Tsy hanana olana amin'ny rano intsony ihany koa ny faritra Androy satria efa ho vita tsy ho ela ny atsasany amin'ilay fantsona mirefy 400 kilometatra manomboka any amin'ny faritra Ambosary mipaka hatrany Tsiombe. Roa hetsy ny mponina azo tombotsoa amin'izany raha toa ka 7 alina am-boalohany. Tena fampandrosoana tanteraka satria ho avy ny rano
hoavy ny lalana efa karakaraitsika ny tanora efa jerentsika ny fahasalamana efa amboaritsika ny lafo mifampianarana zany dia tena hitondra anareo ao anatin'ny fisanratana topo klasy topo vavy fa zay mba tiako afarana aminao dia zao zay tiako afarana aminao dia zao ary tandremo tsy vita ao anatin'ny ndray andro ny fampandrosona ny firenena petsaka nitsy teo nandritra ny fotoana lavalava zay rehefa tonga dia milaza fa ohatra no vitany ndray andro ny zavatra rehetra za dia milaza aminao fa fantrany ny firenena nandritra ny 5 taona no mbola zaka itsika amin'izao fotoana zao mbola renitsika amin'izao fotoana zao tsy kivy amin'izany filoham-pirenena fa milaza aminao izy fa tsy maintsy vita amin'ny fampandrosoana tsy maintsy resy ny fahantrana ary aty amin'ny faritra atsimo no anomenony an'izany voalohany sy anehoany an'izany voalohany aminao topo klasy topo vavy zany ny fanampin'ny fisanratana zay ataotsika tsy mijanona hatreo anefa fa tafapetraka ihany koa ny fitoerana misy internet maimaim-pona izay tsinjovana ny tanora araka ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny tontolo nomerika nisy ihany koa ny fanatsarana ny tranompokon'olona tao Tanambao ary ny fanavaozana ny toeram-ponenana sy toeram-piasan'ny Gendarmerie. fa nakalazaina tany antoerana ihany koa ny andro eran-tany ho an'ny tanora vonona anoana trany ny filoham-pirenena Rajaomampianina ny faritra Androy. Isan'ny nisongadina izany nandritra ny fitsidiana nataon'ny filoham-pirenena tany amin'ny faritra Ambohibe faritra Androy. Nandritra izany ihany koa no naloran'ny filoham-pirenena tranobe ny tanora ahafahan'izy ireo manaraka fiofanana mba aleo tena aragasa fanadiadiana. Ivitoerana manome antoka ny tanora io no lohahevitry ny androiraisam-pirenena ho an'ny tanora tamin'ity mifanandrifindrindra amin'ny antondian'ny filoha Rajaomampianina eto Ambovombe izay nanolotra tranobe ny tanora ahafahan'izy ireo manaraka fiovanana momba ny taovolo, ny zaitra, ny lafin'ny fandrarana ka ahafahany manao asa tena. Ahitana karazam-pialamboly ihany koa eto ankoatry ny kianja ho an'ny fanatanjahantena. Tena mahatsapa izany fa tena mitsinjo anay tokoa ny filoham-pirenena helihely Rajaomampianina. Tena mahatsapa tokoa izay tena mahafaly tena indrindra ny maizandreo zany satria io no tena fototra fanabeazan'ny tanora hatramin'izao aloha zahay mbola vonona anoana ny filoham-pirenena. Tsy ny tanora ty Ambovombe ihany anefa no manohana ny filoham-pirenena fa ny vahoaka ihany koa amin'ny alalan'ireo olom-boafidy isanjokajiny izay misolo tena azy ireo. Koa dia lazaiko eto orentany orendanitra eo anatrehany vahoaka malagasy rehetra fa zaho mila vonjy Andreas Philobert dia manohana ny filoham-pirenena Rajaomampianina. Ary zaho dia sahy milaza fa tsy mena mitaha tamin'ny vahoaka zay nasaina tao amin'ny Palais des Sports tamin'ny voalohan'ny volana Aogositra zao vahoaka tonga manotro nanao eto an-tampon-tanàna Ambovombe Androy zao. Rekotro no nampijaly anay tsisy nipetraka tanaty tokantranony isaky ny hariva, ny mpivady tsy miara-matory isaky ny hariva, zany nitakaitra navelan'ny tetezamita. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana naondry matao filoha dia fongotra tanteraka ny rekotro zay nampijaly anay. So izahay raha tafavory tety tamin'ny 24 mars farany teo misy ministra vitsivitsy maro zay nitokana foto-drafitr'asa dia nilaza ny tenako tamin'izay fotoana zay fa hidiako lakile ity faritra Androy ity district Ambovombe Androy ity
tsy voako aho raha tsy tongeto ny filoham-pirenena Herajaona ary Mapiano ny voatra tsy voa manamafina teo ankelan'izay ny filoham-pirenena fa ny fifanomezan-tanana no atongavana any amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Mafaly aho ny manoana anareo amin'izany asa sy matimatesa anareo zany tsy eto ihany na filoham-pirenena anjandry tanora malagasy fa manerana ny nosy no ametrahantsika trano ho an'ny tanora iarahana re tanora mivondrona iarahana re tanora mifanoro hevitra iarahana re tanora miresaka fitiavan-tandrazana zay no ilaina zay no tsy ampy eto amin'ity firenena ity olona mifanoana eo amin'ny fitiavan-tandrazana ary zany mahatonga ny filoham-pirenena milaza foana fa mila ekipa vaovao izy ekipa zay ilananao tanora dia le ekipan'le TTT tena tia tandrazana zay no ilaitsika ary anorina zay miaraka aminao ny filoham-pirenena tompoklasy tompokafy. Ankoatra ny mponina mahazo tombontsoa mivantana amin'ny zava-bitany filoham-pirenena mahatsapanezaka ataon'ny fitondram-panjakana ihany koa ny mpamatsy vola izay nidera manokana ny filoha nanao lohalaharana ny tanora ao anatin'ny fandarana asany. Hita taratra tamin'ny abetsaky ny olona nanenika izay toerana rehetra nalehany ny afanampon'ny mponina eto Ambovombe liana te eo mivantana amin'ny filoha Herajaona ary Mapiano. Amin'ny pejy politika kosa dia tsy mahazo mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra ireo ministra hoy ny fitsarana vomban'ny lampanorenana araka ny fangatahana fanazavana avy tamin'ny prime ministre. Tokony anaraka izany fepetra izany ny mpikambana rehetra ao amin'ny governemanta raha toka ka tsy tokony mampiseho fiandaniana mandritry ny fampelezan-kevitra tranga izay efa mampitaraina ny sasany sahady fa makafaka ny Jery Edouard ary eo amin'ny rindran-tsary ny Dolphe Rakotiniana. Namaly ny fangataham-panazavan'ny governemanta ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny asabotsy teo fanontaniana napetraka tamin'izany ny fahafahan'ny mpikambana ao amin'ny governemanta mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana amin'ny volana novambra sy desambra 2024 hatraizany hoe tsy fiandanian'ny mpikambana ao amin'ny governemanta. Tao anatin'ny andiny iray no nazavan'ny HCC fa tsy misy mahazo mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra ny ministra sy ny mpikambana eo anivon'ny governemanta tsy mahazo mitongilana na miandany ireo tompon'andraikitra ao amin'izany governemanta izany. Ho fitsinjovana ny fitoniana amin'izao ankatoky ny fifidianana izao no nametrahana fa tokony ho hajaina ny tsy fitongilana n'ireo mpiasam-panjakana amin'ny sehatra misy azy avy. Voatondro ny mpanoratra ho mifanipaka amin'izany anefa ny fanarahan'ny ministra sasany ny filoham-pirenena amin'ny disy fitokanana foto-drafitrasa izay ataony ny dian'ny filoha Herajaona ary Mapiano tany Ambovombe Androy no voaresaka tamin'izany. Ny mpikambana eo anivon'ny governemanta no voarara amin'ny fiandaniana fa tsy ireo solombavam-bahoaka. Ireto farany no nangataka ny filatsahan'ny filoham-pirenena indray. Ny filoha Herajaona ary Mapiano rahateo afaka manao antso amin'ny fanohanana azy amin'ny fotoana rehetra rehefa tsy mbola tapitra ny fempotoana iasany hoy ny mpikambana ao amin'ny HVM iray fanakianana disy fipetraka hoy hatrany ity loharam-baovao ity. Iatoko antsika aloha anatin'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireo dia vereto indray anaraka ireo vaovao maro samihafa. Vaovao sosialy pejy ny fampianarana ary dia efa vonona hiatrika ny fanadinana CEPE atao rahampitso avokoa ireo mpiadina izany.
ho an'ireo mpiadina izay narany Niosa Miarinjatò sy Stéphane Rakoto malalaka kosa dia efa tsy nandray lesona intsony izy ireo androany nijery ny efitranom-panadinana ary nandamina ny fitaovana hiatrehana izany no nataon'izy ireo. Etsy ankilan'izay ireo ray aman-dreny dia efa nanomana ny lafiny ara-tsakafo dia ary rahantsika atao anatin'ity fanadihadiana ity ny mikasika izay rehetra izay. Folo taona ary kambana roa vavy Ionja sy Anja. Samy anala fanadinam-panjakana voalohany amin'ny fiainany dia ny CPE izy roa vavy ireto. Androany maraina izy ireo no nisafidy hijery ny efitranom-panadinana. Aso maraina zany mba hoe eritreretina hoe jerena an'ilay sala hoe malalaka zany. Tsy tena hoe maraina be moa fa zay nampatonga ny tena safidy hoe am'raika amby folo io hoe. Ny hariva indraindray mety hoe amin'izay ny olona vao libra dia betsabetsaka ilay olona. Izy roa vavy ireto izay efa vonona tokoa hiatrika ny fanadinana rahampitso. Manaprofo izany ireto fitaovana ireto izay efa vonona ary raisina fotsiny rehefa hiainga rahampitso maraina. Fitaovana zany zao rehetra efa vita ny Anja sy Ionja. Efa tsy nanatanteraka famerenana be intsony ihany koa izy ireo androany fa efa nofaranana omaly izany. Ny resaka fanomanana fanadinana moa zany ho an'ny Anja sy Ionja manokana tsy dia misy resaka hoe firy volana talohan'ny fanadinana izy no mianatra lesona fa zavatra mba hatoronay ray aman-dreny fotsiny zany dia hoe mila mianatra lesona foana zany hoe nanomboka tamin'ny fidiran'ny mpianatra juska hatramin'ny izao alohan'ny fanadinana izao. Dia androany izany zao ny anay efa tsy navelako nanao hoe révision tso satria lasa batio indray moral ny hoe mianatra be dia avy indray lasa mety hoe tsy ho tadidiny daholo indray ilay zavatra ho ataony. Ankoatra ny taranja opération sy ny problème izay atahoran'izy roa kely dia tsy hita taratra amin'ny tarehin'izy roa vavy mihitsy anefa ny tahotra hiatrika ny fanadinam-panjakana voalohany. Tsisy atahorako, tsisy atahorako, anay natahorako problème fa vonina tsara. Ohatran'ny examen rehetra ihany, tsy matahotra. Mariana fa manodidina ny 7,3 alina ireo mpiadina hiatrika ny CPE eto amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra hiparitaka amina foibe mpanadinana 27,700. 7 taona ny zandriny indrindra raha 7,30 taona kosa ny zokiny indrindra amin'ny mpiadina eto Antananarivo. Tsy ahivina fa hanomboka amin'ny fitora sasany fiantsona ny anaran'ny mpiadina ka tokony ho tonga 12 minitra mialoha izy ireo araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Tsy tokony adinoina ihany koa ny taratasy fiantsona sy ny karatra mahampianatra satria takiana eo ampidirana ny efitranom-panadinana izany. Manomboka ny taranja hiatrehan'ny mpiadina ny tapany maraina ny opération sy ny problème. Manaraka avy eo ny connaissance usuelle. Misy fakandrivotra aorinan'izay, mamarana ny maraina ny tantara sy ny fahaiza-miaina. Ho an'ny tapany hariva kosa, taranja malagasy mitohy amin'ny frantsay ary farana ny taranja géographie. Efa vonona toraka izany ihany koa ny any amin'ny faritra Antsinanana. Noraisina avokoa ny fepetra rehetra hisorohana ny mety hitarika korotana sy disadisa raha ny fanadihadiana nataon'ny Rodin Menjanahary. Ireo mpianatra manoloan'izany dia efa tsindrin-taona avokoa hiatrika ny fanadinana. Efa vonona amin'ny anatanterahana ny fanadinam-panjakana voalohany amin'ity taona ity ny eto amin'ny faritra Antsinanana. Ankizy maherin'ny 2 alina ny voasoratra anarana ao anatin'ny lisitra ny mpiadina izay miparitaka manerana ny distrika 7 mandrafitra ny faritra. 7 taona no zandriny indrindra amin'izy ireo ary 17 taona kosa ny zokiny indrindra. Azo lazaina fa efa tsindrin-daona hiatrika izany fanadinana izany reto ankizy reto raha ny fanazavana nomeny ray aman-dreniny. Le fanomanana examen zany dia efa arahana masy le fitaovana hoentin'ny rahampitso dia tsy asaina miaro toro be intsony izy na hoe mianatra be intsony amin'ny androany fa zavatra izay mahafalifaly anazy tsy matahotra zay satria efa ataoko fanampy angamba le zavatra efa nataony tany am-pianarana sy ny famerenana efa vita. Efa vonona tsara amin'ny ara-pitso sy ny fitaovana hoentina andehanao fanadinana ara-pitso. Aminay manokana aloha tsisy tahotra sady efa vonona tsara fa diniana tsara dia averimberina ny zavatra natao. Tsy matahotra satria fa efa nianatra leçon tsara. Noraisina avokoa ny fepetra rehetra mba hizoran'ny fanadinana ao anatin'ny filaminana.
tsy ekena ny fanaovana ambanjavatra ny hoavindreo ankizy malagasy ka izay indrindra no antony ampiasana logiciel vaovao amin'ny fanaraha-maso ny fitsarana sy ny famoahana valim-panadinana. Sy mihembotra fanadinana io fa misy ary efa mipetrapetraka daholo zany milamina rehetrarehetra hoentina anatanterahana izany fanadinam-panjakana izany. Raha ampitso talata 14 ny volana aogositra no anatanterahana ny fanadinana CEPE ary hoezahana izay tsy mahaela ny famoahana valim-panadinana raha fanazavana nomeny tompony andraikitra. Tsy hoe kena no mety endrika fanakorontanana ny fanadinam-panjakana raha fanazavana trany. Atanjoketro makasika an'iny fa ho an'ny Mahajanga kosa tsika nitrangana lozam-pifamoivoizana an-dranomasina. Lakana iray indray no rendrika navadiky ny rivotra ny farany herinandro teo 7 no maty, 2 tsy hita ary 12 avitra Somajara. Niainga tao Mahajanga io lakana sabotsy atoandro, tokony tamin'ny iray ora teo ka afaka ora iray sasany nandehanana izy io dobo teny amin'ny manodidina ny farabe ny Katsepio araka ny fanazavan'ny mpanao gazety any Majunga. Olona miisa 7 no maty, 12 avitra Somatsara, 2 kosa no mbola karohina tamin'ilay loza an-dranomasina niseho teny Katsepy ny farany herinandro teo iny. Fianakaviana iray miisa 20 no nentin'ilay lakanabe antsoina hoe Mahevady, niainga tokony tamin'ny 2 ora atoandro teo teto Mahajanga ary rendrika navadika ny rivotra tamin'ny 2 ora sasany teo teny akaiky ny faraben'ny Katsepy raha hoan'ny Maronono commune Katsepy ihany. Manazava misy kokoa ny amin'ity loza ity ny commandant ny brigade port eto Mahajanga. Lakana zany izy io, lakambe 3 à 4 tonnes eo ngamba zay voatonona amin'ny anarana hoe Mahevadia any madame Velitsara mipetraka ao Tsararana ambony niainga avy teto Mahajanga araka ny fanambarana azo tamin'ireo velona zany niainga teto Mahajanga ary zareo reo teo amin'ny ray tolakandro teo dia tradoza teny akaiky ny fara zay moa ny afantarany maro anazy teo amin'ny roa sasany teo eo. Avy hatrany moa ny famille victime zany ny alerte tany amin'ny APMF dia isoragna ny APMF zay andraiky avy hatrany nitondra n'igny vedette Aida nanao vonjy tany. Raha ny toerana andehanana izy io zany araka ny voalaza ihany dia ho agny Maronono commune ny Katsepy io Maronono io any Katsepy de karazana voyage en famille satria zay ny azo ilazana anazy angamba satria fianakaviana ray daholo mpiavana daholo ny olona tao anatin'ny lakana io. Aingana ny famonjena vola nataony avy ao anivon'ny APMF teto Mahajanga nahafana nanavitra ireto fianakaviana ireto. Valy tamin'izy ireo no niditra no tsaboina avy hatrany tao amin'ny sampana vonjyaina tao Androva ary efa nody Somatsara avokoa. Raha toa ka omaly tamin'ny 2 ora sasany tolakandro kosa no hita ny fatin'ilay zazakambana iray. Manao antsoavo hatrany moa ny avy ao anivon'ny gendarmerie pirenena misana sisin-dranomasina eto Mahajanga ny amin'ny mba hanajany rehetra ireo toromarika tokony arahina indrindra mahakasika ny amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Eto zany dia tsy sasatra ny gendarmerie manentana antsika raha efa misy mifepetra ny raisiny fanjakana dia ny APMF sy ny zandary zany mandrara amin'ny tsy fandehanana no fiovaovan'ny toetrandro tampoka indrindra raha mahatsiaivitsika fa nahavoan'ireo olona reo dia rivotra mafibe tamin'ny asabotsy iny tsy hita ny nandehanana azo fehezina ihany koa hoe départ clandestin zany no nahavoa an'igny lakana iny rivotra izay tsy vitany mpanamorontsony ny maîtriser an'le voile de niteraka iny loza iny. Araka ny fantatra zazakambana 2 no maty tamin'iny loza iny, ny ampy vehivavy miisa 3 ary zazakely 2 eritaona sy eritaona sy tapany iray. Tovovavy 7 taona kosa no mbola tadiavina sy lehilahy iray 13 taona. Mbola manohy ny fikarohany hatrany moa ny avy ao anivon'ny APMF amin'izao fotoana izao ary izy délégation mafonja avy any amin'ny Foibe idina antoerana ijery ny toetrara.
tsy ankila mody dia fantatra fa efa manao ny rehetra mba hisoroana ny lozan-dranomasina sy an-dranomamy ny APMF amin'izao fotoam-pialatsasatra izao. Zero accident no tanjona napetraky ny APMF amin'izany ateverin'izy ireo arak'izany fanaraha-maso eny an-dranomasina sy an-dranomamy. Apetraka ihany koa ireo aro-loza samihafa any amin'ireo toerana be olona. Tatrany andindim-baovao ary mora mianjato sy Stéphane Rakotomalala. Mandritra ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra dia manao ezaka manokana ny eo anivon'ny antokondrarà misahana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy na ny APMF. Izany dia entina hisoroana izay mety ho trangana loza amin'ireo seranana amin'ny fitanterana an-dranomasina sy an-dranomamy eto amintsika. Indrindra fa amin'ireo toerana betsaka bizantany toa ny Nosy Be sy Sainte Marie. Mandefa élément avy any amin'ny siège avy any Antananarivo misy inspecteur des affaires maritimes tonga aty miaraka amin'ny ekipany mandeha manamafy ny contrôle anireo sambo mifamezivezy eo amin'io toeranareo. Toy ny isan-taona rehefa misy ny hetsika ara-kolontsaina amin'ireo nosy ireo dia manatevina ny fanaraha-maso sy ny aro-loza amin'ilay tetikasa zéro accident ny APMF. Ny sécurité amin'ny navigation indrindra dia miankina amin'ireo fototra amin'ny izay andehanany sambo zany indrindra zany amin'ny météo na ny toetrandro. Izany zavatra anankiray lehibe tsy maintsy jerena satria miankina amin'iny ny tany ranomasina dia manarakaraka amin'izany koa ny fanajana ny fifamivizana ambony ranomasina izay zany hoe olona tsy maintsy efa manana traikefa sy nahazo fiofanana no mitondra ny sambo. Arak'izany dia midina an-tsehatra manatotosa ireo asa fisafona sy fanaraha-maso amin'ireo serana ireo inspecteur des affaires maritimes ka taorian'i Sainte Marie nandritra ny festival des baleines tany Nosy Be indray izy ireo tamin'ny hetsika Somaro. Any ivelany kosa any Syrie. Nipoaka ny toeram-pitobiana fitaovam-piadiana iray tao Idlib ao Syria Malilahady 730 ireo olona namony eny vokatr'izay tsy mbola fantatra kosa hatreto ny antony nahatonga ny loza fanadiadiana. Toeram-pitobiana fitaovam-piadiana ho an'ny vondrona jihadista mifandray amin'ny Al-Qaïda ity ny boky ity. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny antony loza izay nafatesana olona mahatratra 730 ka ny 12 tamin'izy ireo dia voamarina fa ankizy avokoa. Fotoana fohy taorian'izay no tonga teny an-toerana ireo miaramila mpisatroka manga. Niezaka namoaka ireo olona ny anjeran'ny trano izy ireo saingy 5 tamin'izy ireo ihany no avotra soamantsara. Raitsa ivina anisan'ireo faritany ao Syria tsy rarahin'ny fitondranany ao Idlib. Daesh sy ireo vondrona jihadista samihafa arak'izany no manjaka ao an-toerana. Fa nitrangana aitrano tao amina hôpitaly iray lehibe ao Taiwan androany maraina marary 7 no namony eny ary 12 maratra mafy salanisa farany navoaka ny sampana-pamonjona ao an-toerana everina nahatonga ny loza ny fipoahana fitoerana oksijena. Tao Taiwan no nitrangany loza riana fahafito tao amin'ny hôpitaly iray ao an-toerana no may androany maraina. Olona 9 niaraka tamin'ny marary no tao amin'ny rian'io. Ny 7 tamin'izy ireo no voalaza fa namony eny vokatry ny tsy fahazakana setroka. Nandala ny lehibe ny sampana mpamono afo ao Taiwan fa tsy nandeha ireo fitaovana famonoana afo tao amin'ny riana nitrangany loza antony ny taran'izany. Tombanana ho nahatonga ny loza kosa ny fipoahana tavoahangy nisy oksijena. Tsy onona amin'izay anefa izy ireo raha ny fanazavana trany fa ho arahana fanadiadiana. Aorian'ireto dokam-barotra etsika dia mbola ivery eto anaraka ny tapany faharoany légité. Ivoaka ny anaran'ireo mpilalao andrafitra ny bare izay iona amin'ny Sénégal. Nisafidy ny hanao mariage tao amina fiangonana ihany ireto mpivady ireto na dia feno rano aza ny tao an-trano. Nantan'ireo olona tanatin'ny ianao tamin'ity androany ity ny fetra ny fampinonon-dreny. Ireny indray izany no miandry anao aoriany ireto dokam-barotra ireto.